Miamaisy miandanja ny omby ankehitriny manodidina ny 200 hatramin'ny 520 kilao fotsiny. Tsy afaka miasa amin'ny tany hoety mamokatra ary tsy afaka mamaly ny filantsena amin'ny fahazahoana hena tsara kalitao izany. Misy araka izany tetikasa amin'ny fanatsarana ny taranaky ny omby eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanaovana fampanarahana entin-tanana amin'ny karazana omby lehibe antsoina hoe limousine. Araka ny toromarika ny Diamato filoham-pirenena afana manatanteraka ny velirano fahasivy ny autosuffisance alimentaire eto Madagasikara anisan'ny singa anankiray hoentina ny fanatsarana ny taranak'omby. Fa maninona hatsaraina ny taranak'omby eto Madagasikara? Fantatra fa miaina ny lanjany ny omby eto amintsika. Raha ohatra ka teo aloha manodidina ny 300 kilao 520 kilao ny lanjan'ny omby amin'izao fotoana izao lasa ambany lavitra noho izany. Anika mitombo ny isan'ny omby vonona hoentina eny an-tsena. Zany toetra zany dia mitarika fahalanina ny isan'ny omby eto amintsika. Ka tsy maintsy mandray fepetra ny fitondram-panjakana mitondra ny fanavaozana amin'ny fomba fiompiana dia anisan'izany ny atao hita androany ny fanaovana ny insémination artificielle. Faritra mamokatra omby betsaka indrindra sy mamatsy hena Antananarivo ny faritra Bonglava manodidina ny 7,704 sy 3 hetsy eo ny isan'ny omby. Manana toerana malalaka ihany koa izy ahafahany miompy sy mamboly vilona ho atao sakafon'ny omby. Ny kooperativa Madaomby moa no nisitraka voalohany ity teknika vaovao ho fanatsarana ny taranaky ny omby eto Madagasikara ity. Kooperativa mampiroborobo ny fiariana omby amin'ny alalan'ny fiompiana, fampiterahana, fanatavezana ary fivarotana. Voalohany indrindra angamba zany dia fisaorana sy fakatelemana ministera nahazahoana tombotsoa nisitraka an'ity fampanarahana entin-tanana ny insémination artificielle ahazahoana fanatsarana taranaka omby. Zany hoe raha teo aloha ny omby milanja 300 kilao dia mity fampanarahana omby ity ao anatin'ny roataona monja fotsiny miteraka ny omby dia efa mahazo mahatratratra ny 100 kilao izahay. Raha mbola hitariny 3 taona moa dia efa mahay mihoatra ny lanja ny omby. Izay lanja izay nefa miteraka fiakarana fiarikaren'ny mpiompy ao anatin'ity omby ity satria nahazo fanatsaran-taranak'omby sady nahazo ihany koa vola satria mitombo ny vola azo ny mpiompy ao anatin'ny angezan'ilay omby. Dia io moa zany isaorana eto dia ny fampiroboroboana miaraka amin'ny ministera miasa satria ny ministera ny fiompiana sy ny fambolena dia tena nanampy anay. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Fokotany Zatobe, commune Maritampona, district Antsorumandidy, faritra Bonglava ny 12 oktobra 2024 lasa teo ny fananganany tetikasa fanatsarana ny taranaky ny omby eto Madagasikara. Eo amin'ny lafiny teknika rehetra dia efa vonona ny teknisiana izay efa manana traikefa nanaraka fiofanana manokana anao sy anatanteraka n'izay fampanarahana entin-tanana izay. Koa nanentana ny fandraisana andraikitra sy ny fahavonona ny mpiompy rehetra, ny minisitra lefitra misana ny fiompiana amin'ny firosoana ny fanaovana izany. Fa omby ho tezaina ho vaventy hitondra vola harena ho an'ny isa-tokantrano.